Miarabandreo namana rehetra mankafy gitara sy mankafy mihirahira. Androany antsika tsy resaka hira fa hiresaka gitara kely hitondra ny anjara biriky zany eo amin'ireo namana izay maniry hitendry fitendry gasy na koa ataontsika hoe bahagasy. Bahagasy, tendry gasy, be dia be ny azo ilazana azy fa ny tonga dia ao an-tsain'ny mpahay gitara angambany dia hoe déréglena le corde mi be sy la be, zany hoe reto corde lehibe anankiroa reto zany ampidinina atao manaraka, indray atao do dia indray atao sol. Dia zany hoe raha mitendry ohatr'izao zany dia lasa do le fanenon'ilay izy. Fa ny tiako hidirana androany dia ny zavatra anankitelo izay nampiasaina zany teo amin'ilay fitendrena hira gasy ary hita matetika dia gamme ilay izy. Zany hoe raha gamme normal zao dia manao tsika do ré mi fa sol. Zay zany zao ny atao hoe izay ny diatonika amin'ny clé de do zany fa afaka ataonao ré koa. Manao ré zany dia ohatr'izay ilay izy. Dia ny voalohany dia atsomboka eto amin'ny do ilay izy, le gamme zany. Dia manao zany ianao do. Reto anankiroa reto zany hoe amin'ny corde ré zany deuxième case dia ny corde si première case. Zay zany ny départn'ilay izy. Raha amin'ny bagasy moa zany dia miampy an'ireto basy anankiroa reto rehefa nampidinina ilay izy. Dia avy eo zany ianao dia miakatra tsy moramora izay aseho an'le sary eto ambany eto zany ilay izy, manao hoe zay zany ny gamme anankiray averiko any. Miainga eto zany ianao eto amin'ilay do normal dia avy eo manao ré mineur zany raha ohatra ka amin'ny accord, dia avy eo mi mineur, dia avy eo fa, sol, la, dia si, dia do. Dia io zany mbola afaka tohizana miaraka miakatra hatrany hatrany zany. Ohatr'izay aloha zany ny gamme anankiray. Averiko indray miainga eto amin'ilay do normal zany fa tsy tsendrena ilay basy. Dia reto zany ilay izy, dia misaka. Dia tonga aty amin'ny do ambony zany raha manao hoe do ambony barrage zany, ohatr'izay do ambony. Arak'ilay eto amin'ilay accord eto ambany zany dia efa reny numéro reny fotsiny zany manambara hoe rehefa inona ilay gamme no tendrena. Ao anatin'izay zao tsika afaka manome ohatra fotsiny, ataontsika ohatra ohatra le aniran'ny lolo sy ny tany moa iny le zany zao ao anatin'ilay gamme fotsiny iny zany le pull off tsika amin'ny tablature, le tsindrina izy dia avy eo tsoahana. Zay aloha zany ny voalohany. Dia zay zany afaka ataonao eto amin'ny clé de ré koa, manao hoe zay zany izy eo amin'ny ré iny zany raha manao do. Dia manao an'ilay izy. Ohatra hoe hira anankiray koa zany zao ohatra hoe afaka ataonao koa zao le sabotsy ohatra. Zany tsy hitendry eto fa be dia be mihitsy ny fomba fitendrena an'iny fa ny fahafahanoko anazy dia manao ohatr'izany. Ohatr'izay zany. Dia mandeha ilay basy.
ianarana teo daholo ihany fa tsisy akoatran'izay. Do dia misy koa ny anankiray satria iny zany corde mifandelanelana foana nampiasaitsika, misy koa ny anankiray zany eto amin'ny solona. Dia eo amin'ny solona indray ohatrohatr'izao zany le paozin'le izy miaingeto ianao manaraka miakatra ohatr'izao. Dia tonga aty amin'ny solona ambony. Veriko indray. Dia rehefa tonga eto amin'ny solona ambony ianao dia mahazo paozin'le tanana amin'ny do. Dia eo indray zany afaka manao an'le gamme fanaovana azy amin'le paozin'le tanana do. Dia matetika moa zany zay zay anankiroa zay dia zay ny ampirahana dia manome an'le feo mahafinaritra. Ohatra hoe le eo amin'le solona zao averiko indray. Zay zao ahavitanao zavatra be dia be mihitsy. Averiko indray. Le tady vita faty maty zany, na ohatra hoe matetika izy io ohatra ny atao fitendritendry kabosy iny mahafinaritra azy. Zany eo anatin'le gamme le miainga eto amin'ny solona fotsiny. Dia efa avitanao ana zavatra mahafinaritra be zany. Fahatelo miaraka amin'ny basy kely zany ampiarahantsika amin'ny basy le izy. Zao le izy eo amin'ny solona zany. Paozina tanana solona zany le izy na hoe G-shape izy le amin'ny teny anglais. Dia manao ohatr'izao zany ny paozin'le izy araka n'ity sary ity dia manao hoe lasa solona aty ambony zany le izy, lasa solona manao paozina re zany. Averiko indray. Ny agnainga aty zany manao hoe dia le paozina tanana solona ambony. Ka manao an'le an-tany iny zany ohatra ataony hoe eo anatin'le gamme anankiray mety amin'le solona. Dia misy an'le basy zany izy mba ohatran'ny hoe somary bagaso kokoa satria miaraka amin'le basy. Dia zay zany le gamme anankitelo averiko indray. Voalohany aloha le miainga eto amin'ny do. Dia le iray le miainga eto amin'ny sol barré na barrage isika no manao. Dia le anankiray zany le paozina tanana solona le misy basy zany iny. Kely farany izay fitendrika eo amin'le efa le mitendry an'le gadona gasy zany le manao an'le iny passage iny zany matetika mivoaka foana amin'ny hira raha vao izy zay no ohatra hoe mitendry maleo na le mikalo amin'ny fahiny. Iny zany tena ilaina. Iny zany tsara ianarana koa. Zay zany tena tsy hoe izay moa mafihana izy rehetra fa raha hainao le mitendry an'le gamme zay zany dia afaka manao an'le improvisation classique avy eny zany amin'ny hira gasy moa zany. Tsisy basy le izy fa mahavita hira sasatsasany ihany. Dia misaotra antsika rehetrarehetra dia mino aho fa mety manampy ankizy ihany le torohevitra. Raha misy fanontaniana dia afaka apetraka eo ambany.
Indray ary eo.